raha iverenina kosa dia isan'ankalazan'ny taom-baovao malagasy ry zareo teo anivon'ny UFSM matetsy Andravoahangy ny fitafin'ny fanandratana ny teny malagasy no isan'ny navotran'ireo mpanabe mpianatra ary ny koa mpandrara teo anivon'izany sekoly izany omaly. Nisalotra ny fitafy maneho ny maha malagasy ry zareo avy eo amin'ny sekoly UFSM omaly nentina indrindra nankalazana ny taom-baovao malagasy. Ireo mpitantana ny sekoly no Tariandramatoa Talehy Razafy Manatsoilianina, ireo mpampianatra ary ny mpianatra dia samy nanamarika izany andro lehibe izany tamin'ny fanaovana ny akanjo tena malagasy tao an-tsekoly arak'izao fanazavan'ny surveillant général ao anivon'ny sekoly UFSM izao. Mba fampahafantarana an'ireo mpianatra rehetrarehetra eto anivon'ny sekoly hoe inona marina moa zany taom-baovao malagasy zany, dia nisy ny mpampianatra taranja malagasy nanazava ny resaka taom-baovao malagasy sy ny asaramanitra. Santatra Mbavarany ihany izao fankalazana ny taom-baovao malagasy izao ho an'ity sekoly ity, izay tapa-kevitra fa ankalaza izany isa-taona ho fampiroboroboana ny soatoavina malagasy. Isaky ny Mardi Gras no ankalazan'ity sekoly ity izany taom-baovao malagasy izany manomboka izao ka tsy misy tsony koa noho izany ny fanamarian'ny sekoly izany fomba frantsay izany.